Ny farany herinandro lasa teo kosa no nanaovan'ny fizalaotra ny hetsika fiarabana tratry ny taona sy fitsangatsanganana izay natao teny amin'ny kianjan'ny Bevalala. Ny akon'izay ary. Ny zanakapelezany niteraka loatra ny farany herinandro teo ny teto amin'ny kianjan'ny Bevalala. Fotoana izay natao mba hifankafantaran'ireo mpikambana sy ifampiarabana tratry ny taona. Nisy ireo vahiny nasaina ary nisy ihany koa ireo ray aman-dreny sy ny olo-manakaza avy eo aloatra no nanome voninahitra ity lanonana ity. Amin'ny fotoana ohatran'ireto zany no iezan'ny fikambanana anao izay ifankafantaran'ny mpikambana. Ka ny rehetra izay tonga eto dia miara-mandray anjara amin'izay hetsika iarahana amin'ny kilalao isan-karazany. Misy koa ny zavatra foman'ny fikambanana ohatra ny sakafo iarahana ary indrindra misy ny hafatra izay ataon'ireo ray aman-dreny amboninahatry ny fikambanana izay anentanana ny mpiray-fiaviana mba hifankatia sy hifanampy ary hifanasoa aty Antananarivo. Nanamarika ity fotoana ity ny korana ny fiarahana miala voly toy ny lalao fanatanjahantena ary ny nofokena amin'ny tampihavanana. Ny fizaloatra dia ivondronan'ny distrika telo Ambadrazaka, Andilamena ary Amparafaravola. Ny asa izay sahan'ny fikambanana amin'ny andavanandro dia ny fanatanterahana asa sosialy samihafa ary ny famporisihana ireo zanaka mba handray anjara amin'ny asa fanampiana ny mpiarabelona.